Manao daholo nareo. Ho anareo izay vao mahita ny horonan-tsariko dia tonga soa eto amin'ny fandaharana miara-mianatra anglisy. Ho anareo rehetrarehetra izay te hiara-dia amiko hizara izay zavatra hainareo amin'ny hafa na ihany koa te hanatsara izay zavatra efa hainareo amin'ny teny anglisy dia aza misalasala mihitsy manaraka anahy ato amin'ny YouTube sy eo amin'ny Facebook. Fa eto ny fotoanantsika isan-kerinandro dia aza adino ihany koa no mi-cliquer na manindra ilay bokotra lakolosy io raha ohatra ka te hahafantatra nareo hoe nisy vaovao indray izany video izany. Fantatro tsara mihitsy hoe tsy izaho irery izao no miaina karazana tahotra rehefa andeha hiteny tenim-pirenena voalohany. Tena hoe misy zavatra hafahafa izany mihitsy ny ao anatinao hoe matahotra ianao, be fanahiana, menatra, fifangaroan-javatra be mihitsy satria mieritreritra sady ianao hoe sao dia diso ary izany, sao dia tsy misy ary izany voambolana ho teneniko izany, sao dia afa-baraka eto, sao dia himezan'olona eto satria tena hoe diso tsy mandeha amin'ny zeloniny. Misy fotoana tsika tsy mbola nanandrana ny teny akory fa tena tokoa dia efa ilay eritreritra raty sady no mameno lohantsika hoe hoenina be satria tena hoe diso daholo tsy mandeha amin'ny zeloniny. Azoko ny zavatra iainanareo satria teo tenako no niala dia misy torohevitra ity iarahako mizara amina namana Amerikana anankiray Raven Gary. Izy no vahintsika androany teratany Amerikana fa kosa nianatra teny frantsay sy teny malagasy satria potsaka tsitrapo tany Antsiranana tany ambony tany Tiana Diego taty Madagasikara izy nandritra ny fotoana elaela kely ihany dia ampitiavana be no izarana ireo vavy torohevitra anankenina fikafika enina mety anampy antsika malagasy hiatrika an'izay fahatahorana izay rehefa miteny anglisy. Ahafahantsika rehetrarehetra mivoatra tsikelikely amin'ny fahaizana mihaino teny anglisy na ny hoe listening dia ataoko amin'ny teny anglisy ny Raven fa ny tenako hitsinjovana antsika mba azo ihany koa ny afatra ao ambadiky ilay horonan-tsary dia asiako amin'ny teny malagasy kely ihany eny antsefatsefany eny. Let's go! Baletsara Diaby, Salama Gael. Hello everyone, my name is Raven Gatti and I am a former Peace Corps volunteer who taught at IST Diego in Antsiranana, and I am from the United States. Today, I'm going to give you 6 tips on how to speak fearlessly in English with native speakers. Number 1, do your homework. Get comfortable listening to English. Watch films, television series, and also listen to music. And if you can, spend some time with native speakers and just listen to their conversations. Listen to the rhythm, the accent, and all of the specific things that make English English. Tena hitovizako hevitra amin'ny Raven mihitsy ilay torohevitra voalohany teneniny teo anisan'ny teneniny teo miverina foana moa iny rehefa misy olona mamety torohevitra ohatra ny ahoana ny ahafahana mampiasa ny teny anglisy sy manatsara ny teny anglisinao dia ny hoe fiainoana ilay teny anglisy sy ny fizarana ny tenanao amin'ilay teny anglisy. Misy olona tsara izay tany aloha tany mamety torohevitra maromaro hoe ohatra ny ahoana marina no ahafahantsika mikotrana marina isan'andro amin'izany teny anglisy izany dia alefaka eo ambany hoe ny roy na ny li ahafahanao miverina mijery an'izany horonan-tsara izany raha ohatra ka mbola tsy hitanao. Number 2, focus less on grammar and more on chunks of language. As with any language, we all have grammar rules, and grammar can be really important. However, we know that in conversation, there are always exceptions, or we simply don't use grammar because grammar is rather formal. So focus on listening to chunks and not necessarily every grammar rule that may apply to the English language. Ary tena mbola mitovy hevitra ihany koa zareo vavy amin'ity torohevitra faharoa ity hoe aza mifantoka be loatra ozy izy amin'ny fitsipika na fitsipim-pitenenana grammaire. Tsy miteny akory hoe ratsy ny fianarana fitsipika na ny fifehezana fitsipika na ny grammaire satria izaho manokana izao tena nankafy an'izany taranja izany tany am-pianarana fa kosa mila ataontsika ao an-tsaina hoe tsy mitovy amin'ny zavatra soratana matetika ary tsy mitovy amin'ny zavatra ianarantsika any am-pianarana loatra indraindray ny tena fomba fiteny raha ohatra ka te hiteny mitovy amin'ny tompon-teny. Ohatra kely entiko hisarihana an-tsainareo diso ohatra izao ity fitentsika matetika ity hoe izany mihitsy diso izao izay raha ohatra hoe fitsipika no hifantohantsika raha andeha hampianatra olona teny malagasy ohatra tsika misy enina tampoka izany nefany raha ny tena izy rehefa manao soratinonina dia mihitsy izay no fanoratra azy. Number 3, use English often. If you don't practice, you'll never improve. So even if you're wrong, even if you make mistakes, speak, speak, speak. Speak with other students of English, speak with teachers, and if you can, speak with native speakers around you.
tena marina mihitsy izany zavatra resahany izany araka ilay fanjaraiko anareo tany amin'ny horonan-tsary taloha tany dia hoe mitovy amin'ny fanatanjahantena tsy misy valaka ihany koa ilay fianarana tenim-pirenena anankiray a tena hoe mila fikotranana matetika mila fikotranana foana raha ohatra tena te hamokatra te hivoatra ao anatin'ilay izy ampirisihako nareo hiverina hijery an'ilay horonan-tsary tany aloha raha ohatra ka tsy mbola fantatra hoe ohatrany ahoana marina ireny mety azo atao raha te hikotrana isan'andro izany a amin'ny teny anglisy io. Number 4, go slow. Most people who are fluent or native in a language often speak very, very quickly. You should not be intimidated, and if you're not an expert, you shouldn't try to mimic them. Fast doesn't always equal fluent. It's better for you to speak slowly and accurately than for you to speak really quickly and jumble as many confusing sounds as you can together. Tena zava-dehibe loatra ny torohevitra faefatra nomeny Raven teo satria matetika marintsika rehefa mare olona mahay teny anglisy be reny ohatra hoe malagasy mahay teny anglisy na olon-kafa fotsiny rentsika mahay teny anglisy be dia rentsika zareo ampisofintsika io hoe tena aingana be izy izany dia lasa manana tendance na lasa tentsika andeha hanaraka anazy na hoe andeha hanenjika anazy ka inoko fa tsy izay no tokony ho tanjona hoe andeha teny aingana be ohatry ny ihany na nefa avy eo lasa mety hoe mitsimbadika be ny zavatra teneninao tsy hisy azo tsony satria lasa ohatry migonongonona fotsiny tsy voatonona araka ny tokony ho izy intsony le teny aza eritreretinao hoe le afaingana mpiteninao rehefa miteny iny no manamaritra ny fahaizanao teny anankiray tsy voatery zany hoe miteny aingana be dia mahay akory tsara mihitsy na rehetra maka fotoana tsara itenenana le teny mazava tsara voapasy tsara ny havatra tianao tenenina amin'ilay olona mazava tsara ny voambolana ampiasainao milamina tsara ny firafitra ny fehezan'ny teny avoaka ny vavinao sy ny sisa tanjona dia ny hoe aizanao tsy kelikely an'ilay izy aloha mba ahafahana manatanteraka an'izay dia ataovy milamina tsara mihitsy ary aza manaiky intimiden'zareo hoe mahay be izy za koa mba te ohatra izany dia andeha hanaraka nefa avy eo tsy nety ilay izy satria tsy izay ho le tanjona. Number 5, be brave. Learning a language is very, very scary for any beginner. But as I tell my students at IST, fail often and fail horribly. Because if you are too afraid to speak, it will be very, very difficult for you to actually get better. Alefa sy foana dia aza kivy ho anareo izay efa mpijery ny horonan-tsariko dia mariana amin'ny tena izay matetika foana hoe aza matahotra mandiso. Izaho manokana dia isan'ny olona tena mankamamy mankafy ny fanaovana diso satria tamin'ny zavatra niainako tao anatin'ny fianarako tenim-pirenena ankoatra ny teny malagasy dia tena tsapako hoe ny fanaovako diso no tena nahaizako indrindra. Ary tena hoe aza vela atao antony tsy hanohizanao intsony ny fandrenesana ny heso tenin'olona na ny mety hoe ny fanambaniana na ny mety hoe fanatsatsoana mila mivorona amin'izay antsika zavatra mety hitrangy izany ny olona tsy maintsy anakihana foana mety hoe za rehefa miteny frantsay ohatra izao mety hoe diso ny article ny teneniko mety hoe tokony hoe le dia nataoko la aza raisina mimpory ny havatra ratsy be teneny olonanao reny reny opana ohatry ny hoe fandatsana teneny olonanao reny fa ampidiro ato dia avoay atao amin'ny ilany ato ny tanjona tianao tratrarina ataovy mibahana atondohanao ato hoe te hahay teny anglisy tsy matahotra intsony rehefa mifanirasera amin'ny olona tompiteny ohatra. And number 6, have fun. English is a fun language, and once you get really, really good at it, you'll be able to enjoy it as well. So these are my tips, and I hope they are helpful. Tena tia matetika ihany koa izany amin'ny horonan-tsariko any aloha any hoe mila ankafizina le izy raha ohatry ny hoe fanalana azy mba tsy ho lasa ohatry ny hoe sazy na zavatra antery fa mba hoe sitrapon'ny fonao zavatra ankafizinao manokana. Alefaso any foana ketreo foana mitenena foana satria rehefa miteny foana ianao rehefa zatra miteny mampiasa an'ilay teny anglisy dia lasa ianao ihany ary avy eo any aoriana no lasa mahita sy kelikely an'ilay fivoarana ary ny hafarany dia tena hoe lasa tsy matahotra intsony mihitsy ianao miteny an'ilay teny. Thank you so much, Gael, for having me on your channel and on your videos. I so appreciated being able to speak about my language with you and all of your viewers. And I just wanted to wish everyone a wonderful week and that you're all staying safe. And bonne chance in learning English. Entiko ankahirezana antsika rehetrarehetra ty amin'ny farany tena isan'ny olona tena natahotra be mihitsy ny za manokana ny teny anglisy izany taloha satria arak'ilay niteneniko teo hoe ny zavatra ratsy no nibanaka tao andohako izany hoe ny pensée négative no efa feno tao andohako hoe diso zao io afa-baraka zao hoenina be satria bla tena hoe niala tamin'izay satria isan'ny zavatra nianarako voalohany indrindra dia ny hoe fieritreretanao zavatra tsara sahady fieritreretanao hoe ho hainao sahady io fieritreretanao hoe hain'ny hafa ve dia tsy ho haiko
ny fahitanao ny tenanao sahady efa mahavita miatrika an'izay tao ohatr'izay efa mahavita miteny anglisy manolonana olona tompon-teny maro karazany be dia be ny tanjonao eritrereto hoe efa tanteraka izany hoe pensée positive foana atao am-banao an-tsainao fa aza avela hibahana sy ampirisika anao hilatsaka sy na hiledika any ambany ny fieritreretana zavatra ratsy be dia be dia vitanao io raha vitako io reto za malagasy mitovy aminareo tsisy antony tsy ahavitanao anazy zay dia mirasy hoantsika rehetrarehetra zay fa amin'ny herinandro indray fiarahantsika manaraka hiaraka hianatra teny anglisy amin'ny alalan'ny kolontsaintsika amin'ny herinandro hiaraka tsika ho any Hawaii.